atrikasa zany tsika atao amin'ny chambre de commerce et de l'industrie any Anosy mba pahalalana bebe kokoa ny asa zay ataon'ny CAM zany. Ny CAM moa zany le centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Amin'izao andro fanoloana zao zany dia tsy laozan'ny olana maro samihafa amin'ny mpandraharaha na ny resaka prestataire ka rehefa tonga zany ny olana dia misy an'ity centre de médiation ty afaka mamaha olana. Ny mahazatra antsika moa zany tonga dia hoe makany amin'ny tribunal ekena fa misy ny tribunal de commerce fa ity zany dia afaka mbola manao médiation zany satria ny ady zany raha ohatra hoe mbola misy mamaha dia mety ahitana vokatra tsara zany hoe voava amin'ny araka-pihavanana zany ary mbola soatoavina malagasy koa zany zay. Dia natao zany zao zay vatsian'ny vondrona européenne ny tetikasa Procom ho atsika misy chambre de commerce 10 dia fahenina ny chambre de commerce ny Tana dia tsika eto Anosy zany dia ny chambre de commerce Anosy be chambre de commerce ny Toliara, chambre de commerce ny Diego sy ny Tamatavy no mandray voalohany an'izao tetikasa zao zany natao mba hanampina ny mpandraharaha zany amin'ny famahana ny olana l'amiable zany amin'ny resaka arbitrage zay ampianariny atsika. Dia ny tsara marina zany manomboka amin'izao zany dia misy olona mpiandraikitra an'izay atao amin'ny chambre de commerce eto amintsika zany sy le chambre de commerce ny resako dia afaka manantona isika amin'izay. Dia miara-miasa moa zany tsika amin'ny tribunal eto Fort Dauphin fa le izy tsy mandeha any Paibemaso fa ezahana zany atao amin'ny fomba olona telo ihany zany manatrika eo ary amin'izany tsy ambaratelo izy mandra-pamahana anazy fa zay koa ialana amin'ny hain'olona n'le resaka maro sy ny tsy ambaratelo isan-karazany eo amin'ny sehatra fifandraharahana.